Salam la famille, c'est votre boy Real. Salama daholo. Androany moa zany tenako dia hiverina hijery an'ity fivoriana tsy ara-potoana zay nataon'ireo olona maromaro voasa teny Avilo niaraka tamin'ny Andriamatoa Filo sy ireo olona zay nikarakara an'ilay izy. Aneho ny hevitra aho hiverina hijery an'ilay satria efa nijery ahy moa zany tamin'ilay izy mbola natao en direct tamin'ny zay nikarakarainy nataony tao amin'ny page-ny Andriamatoa Filo tamin'izay. Ary aneho ny hevitro aho mahakasika ny fomba fandraisan'ireo olona mpikarakara fitenenana sy Andriamatoa Filo. Sy afaka aneho ny hevitro moa zany aho mahakasika reto olona voasa reto satria sarotra amiko ny manamarina fa hoe izay tena fisepon'ny zareo marina no teneny zareo satria iarasika mahafatra moa zany zavatra misy eto amin'ny firenena mety misy mety ozy ao zany hoe misy amin'jareo olona nasaina mety tonga eny satria matahotra mety tonga eny tsy haiko no fitiavana amin'ny Filo mety tonga teny tsy haiko mety no fitiavam-bola koa ie possible zany mety misy tonga teny satria matahotra ho very asa mety misy tonga teny mody hoe ataosika hoe satria tia tanindrazana dia andeha ary ho jeresika ny partie voalohany no jereko manapatapitry ny fandraisan'ny Filo fitenenana izay no ho jeresika voalohany. Mariko fa za aloha sy nahita an'ity partie voalohany ty hoe sy haiko hoe inona ny idiran'ny hiran'ny pitbull ao anatin'ilay izy ohatrany hoe andeha hanao baly sika. Zany mandritra an'io fotoana io zany misy olona migrevy ihany zany any any ivelany any sakotaka be misy olona maty nefa le hira lefa hirana brésiliana hirana baly. Sy haiko hoe inona sara le concept tamin'ny aloha mba hazavao kely ho anareo zay mahatakatra an'ilay izy. Andriamatoa Filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara. Andriamatoa Filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara. Ianareo rehetra tonga manatrika etona. Ianareo vahoaka malagasy iray manontolo. Sarasara tsy ambaka tompoko lahy, sarasara tsy ambaka tompoko vavy. Arahaba manao ny soavina ary arahaba manao ny tsara ho tsaroana. Fotoana manandanja sy sarobidy loatra eto amin'ny firenena ity androany ity. Tafavory eto amin'ity lapam-panjakana ity isika anio alarobia fahavalon'ny volana oktobra taona 2024. Manandanja eto amin'ny firenena ho nito androany ito. Tsy haiko hoe inona ny mampanandanja nyity androany ito ito aloha satria ny sy nahita olona marobe aloha za teo tamin'ny fidirana fa saingy na zany na zany aloha sy de azoko ny mahatonga ny andro tamin'io manandanja ho amin'ny firenena. Ndao toy asika any aloha ny fijerevana ny fianonany zavatra tenen'io Ramatoa sy de sy misoratra teo manko ny anarany de sy fantako hoe izy. Tafavory ho fanombohana ny fifanakalozan-kevitra sy fiaraha-midinika sehatra iray natokana andrenesana andiniana ny feon'ny olom-pirenena rehetra. Tonga eto isika tsy nanao toy ny antsoan'hevitra ka ako no namaly. Tonga eto isika tsy nasesiky ny tahotra fa nasesiky ny fitiavana dia ny fitiavan-tanindrazana izany.
tonga ifampieno ifanometanana anjinika vahaolana ho anno avy ny ty firenena malalantsika ity tsy misy vina amintsika intsony ny vanim-potoana andalovan'ny firenena ankehitriny izay ilana fandiniana lalina fifampiainona marina ary fitadiavana vahaolana ifotony singanitsika mivantana amin'ty androany ity ny fahavononan'Andriamatoa filohan'ny repoblika andray anjara mivantana amin'ty dinika ity ho pirofo mivaingana fa mitodika amin'ny vahoaka malagasy iray manontolo izy ya andraso misy aloha misy fifankahazona ngamba sy azoko hoe ahoana ny fomba fahafantaranareo zany hoe atao hoe filoham-pirenena zany hoe ny fahavononan'ny filoha ozy izy andaso hoe zay resaka enosika indray mandeha moa le izy teo ny fahavononan'ny filoha androany ity ny fahavononan'Andriamatoa filohan'ny repoblika andray anjara mivantana amin'ty dinika ity ho pirofo mivaingana fa mitodika fa ahoana moa zany ny filohany sy ho vonona izy resaka amin'ny vahoaka mariako fa ny filoham-pirenena dia olona iray tamin'izy zany mbola sy teo am-pitondrany de nasapa izy hoe vitany ny mitondra malagasy mampilama malagasy ary mampandroso ny firenena zay le filoham-pirenena zany hoe asa le filoham-pirenena asa zany hoe le olona tonga eo amin'ny toeran'ny filoham-pirenena zany olona miasa fantasika daholo zany olona miasa zany fa tokony ho hainy ny asa ary tokony atao tsara ny asa de fa maninona izy no sy ho vonona foana iresaka amin'ny vahoakany io vahoaka io no nandany azy nandany vola sy toko sy forony izy tonga teo iny fantasika daholo moa zany hoe misy vola loha zay vao mahafaka milasaka tamin'io ary tamin'iny moa zany de novan'ny Andriamatoa Andrazoela ny vola ahafahana milasaka hovidina tamin'ny tamin'ny fividiana lasa iny lasa midangana be lasa lafo dia lafo fa ny tia kosindrina fosiny zany filoham-pirenena zany tokony ho vonona foana iresaka amin'ny vahoakany na misy grevy na sisy grevy tokony ho vonona foana izy amin'ny vahoaka malagasy iray manontolo izy fa indrindraindrindra ho an'ireo tanora zay andry iankinan'ny firenena hitodika amin'ny fanavaozana iankinany ty firenena malalantsika ity ka raha mahakasika ny fotoanandroany ary dia isy lahadinika miisa 5 no hodinidiniantsika amin'ty fotoanandroany ity zay andraisana anjara amin'ireo sehatra samihafa zay ahitana ny sehatry ny fahasalamana sehatry ny fampianarana sehatry ny asatanana ny varotra ny toe-karena manga ny fizahantany ny tanora sy ny fanatanjahantena maro dia maro ny sehatra tonga eto izay tsy hosorosoritana fa sao izy tsy voalaza ka ananantsiny anio ianareo rehetra dia tsy mpanatrika fotsiny fa mpandray anjara feno mananjo sy andraikitra amin'ny fananganana ny Madagasikara vaovao amin'ny alalan'ny lohahevitra maro zay ifananakalozantsika eto anio izay notsokajiana 5 izany manana eo amin'ny adiny 3 mahery eo isika amin'ty andro anio ity anao izany fifampidiniana izany tanjona tokana no entintsika eto ny fitadiavana vahaolana maharitra sy mirindra amin'ny olana ombonana izany rehetra zany dia atao anatin'ny lamina ny fifanajana adiny 3 zany hoe mandritra ny adiny 3 zany raha bangobangoko tsara le zavatra tiany ramatoa zay miteny io mandritra ny adiny 3 zany no afasika le zavatra dinina mandritra ny adiny 3 zany ny ampandroso amin'ny Madagasikara mafy zany fehezanteny zany nefa
efa enimpolo taona mahery sika, dimy amby enimpolo taona mahery sika nahazo fahaleovan-tena. Mbola sy nandroso misy aloha hatreto tena mbola sy nandroso ary ny filoha zay tonga eo moa zany dia raha tambatra ny fehi-potoana zay nitondrany rehetra de efa naharitra ny 15 taona, de nefa fifaninana ao anatin'ny adiny 3 no avovahan'ny olany. Tena magie ihany zany ndao aloha toy asika ihany. Ary ny fanajana ny fotoana angatahana mba ho fifanankalozan-kevitra miorina amin'ny fahendrena, amin'ny fienona marina sy amin'ny fanekena ny mahatokana antsika eo anatrehan'ny adidy masina eto amin'ny firenena. Fa efa somary lasa lavidavitra sika, fa tsy haiko nareo fa raha nijery ny scène teo nijery ny fomba fandehan'ilay izy teo. Nisy olona mipetraka daholo ny olona nandeha nihira ny pitbull sy Neu, de rehefa nandeha le hira de tapaka tampoka le hira de niditra i Andriamatoa Andrazoelina de nitsangana ny olona de tonga de nipetraka de nandray fitenenana. Sisy na mariko fa raha vao hoe ny zavatra moa zany hoe fampiresahana entre ny vahoaka sy ny filoham-pirenena zany anaiza naiza io, sy maintsy hoe misy eo hiram-pirenena hira-pirenena iraisana afantarina olona sy mahay an'le fiteny zany ohatra hoe mivatana amin'ny tele izy de mijery le vaza Madagasikara eto sy ny hiram-pirenena au moins. Eny koa moa zany ny any sasany koa moa zany ohatran'ny firenena sasany zay mizoro amin'ny fivavahana ataon'ny farany ambony, zay vao vahoaka, zay vao ny inona moa ty, zay vao ny filoha, de ho an'jareo mifanomboana an'le izy maintsy manomboka mivavaka. Fa eto anefa sady sisy hiram-pirenena le nanomboana an'le izy no sy nisy vavaka, satria sika malagasy moa zany naty isany ny olona mino an'Andriamanitra zany na de mbola sy nisy finoana avy any ivelona tafiditra ara teto sika nino an'izany Zanahary zany, fa sy nisy an'izay misy aloha hatreto fa tonga de nanomboka de kabary de lasa. Isy ireo mpandrindra isaky ny sokajiny avy zay ahitantsika an'Andriamatoa sy Ramatoa isany voalohany Andriamatoa Dr Erika Andriamta, Ramatoa Carola Rakotondrainibe, Andriamatoa Randriamiajamanana Njarafeno Jaziel ao anatin'izay lahajinika anankidimy ho velabelarintsika eto izay. Mbola ho avy eto moa izy ireo mandritry ny fotoana andraisan'ny fitenenana ka ilaza ny mombamomba azy ireo tsirairay avy. Tsy Andrela intsony ary moa zany isika tombokolay, tsy Andrela intsony isika tomboko vavy, fa ampandroso avy hatrany ny mpandrindra amin'ny lohahevitra voalohany dia Andriamatoa Erika Randriamta. Manasanao ampanajana. Andriamatoa filohan'ny Repoblika Tsaina, isika rehetra manatrika eto amin'ny laharam-boninahitra sy ny anja misy anareo avy tompoko, ary indrindrindrindra isika tanora izay ivon'ny zao fiaraha-midinika izao. Angovo. Rehefa miresaka angovo isika dia ny filan'ny andavanandro, ny filan'ireo tanora amin'ny fianarany, ny filan'ireo tanora izay mpandrarà amin'ny sehatra asa sy ny seham-piariana misy azy samihafa. Etsy an-tanizany koa nefa dia miresaka isika ny rano antoky ny aina, rano fisotro, rano entina amin'ny fidiovana, rano ampiasaina amin'ny seham-piariana samihafa. Eto indrindra no anararotantsika an'izay fiaraha-midinika saika anasana mpanajana ny tsirairay avy amintsika aneo ny tranga misy, anao tombana ny zava-misy ankehitriny amin'izao iainantsika izao, ary indrindrindra koa araka ny tenin'ny Ramatoa Mpandahateny izay isorana teo dia iroso amina endrika vahaolana hitondrana ny fanatsarana na amin'ny lafiny fotodrafitrasa na amin'ny lafiny fandrindrana ankapobeny. Maro ireo mpisehatra
zay tonga manatrika etona amin'izay ladinika zay savaranonany zay anisan'izany ny mpianatra misy mpianatra ato raha tsy diso izahay mba mahazo manangatanana ave nareo tompoko ianareo mpianatra misy ianareo mpianatra raha sitraka reo indrindra dia reny ihany ve ny mpianatra reny ihany ve ny mpianatra eto Madagasikara sortie de promotion popoka efa manaly nisy ataona reny ihany ve ny mpianatra eo toy asika angataka anareo iteny akandiam-panontaniana telo izahay dia ieno anareo raha sitraka reo indrindra tompoko izy moa azafady ny mpianatra ato anatin'ity tahala iadikevitra ity azafady indrindra tompoko raha mba sitraka ao a ny ampalala fohifohy momba anao ary ihany koa ny tonga dia hiditra avy hatrany ao anatin'le vetika afatra hoe inona ny zava-misy ianao mialatsiny aloha docteur alohan'ny hijirantsika dangereux zany a lasa aloha veriko aloha tsy haiko hoe na mitovy zavatra hitasika na tsia raha mba sitraka ao a ny ampalala fohifohy no sara le fomba fitenin'ilay dokotera anao ary ihany koa ny tonga dia hiditra avy hatrany raha sitraka ao izy a de zany hoe le mpianatra raha sitraka ao le mpianatra ianao no miteny voalohany a ianao le miteny voalohany ao anatin'le vetika ary dia hiditra avy hatrany ao anatin'le vetikavitra le vetikevitra moa zany afatra hoe inona ny zava-misy hoe inona ny zava-misy nanomboka ahoana moa zany hoe amin'io fotoana io zareo amin'io fotoana io satria mpianatra moa zany ny akamaroany génération Z ray manontolo misy moa zany de le hoe mpianatra daholo ny akamaroany satria ny majorité manko mitondra ny lohany dia zany hoe tonga de mpianatra zany meny lanja eo izay le image aloha zany hoe omeny lanja hoe tonga de teneno le vetikevitra tonga de hoe arosoy de ino le zavatra miseho ianao mialatsiny aloha docteur marina fa dokotera le miteny marina fa dokotera le miteny ary le zavatra atao amin'io efa zavatra nomanina le zavatra atao reo mpianatra reo ihany zany reny nanao za moa zany sy aneo hevitra ao zany mahakasika an'le mpianatra fa reny samy nanomana tany an-trano satria sy afaka mifankahita reny fa ireto dokotera reo vehivavy le niteny voalohany teo reo efa zavatra efa nomany reo efa zavatra efa fatotra daholo olona mikaramy reo tonga eo fa possible ave hoe zareo tonga reo rehetra reo efa olona mifampise communiquer dokotera le miteny zany hoe olona manana doctorat mato dokotera zay koa moa zany fanamarina na olona amina filière hafa rehefa manana doctorat de partir an'eo izy lasa antsona hoe dokotera le miteny fatany sara fa filoham-pirenena tonga eo dia mpianatra ny teneno hoe tonga de nao miteny voalohany de tonga de teneno le foto-kevitra tonga de loao any hoe saromody omendanja de reo manapaka le floa hoe andraso misy aloha zany hoe filoham-pirenena manapaka dokotera zany aloha dangereux zany ary eto aloha zany de sy azon'le mpianatra tampoka le zavatra tokony tiany zareo satria le mpianatra saiky tonga de hoe iteny raha ohatra hoe tena mpianatra marina moa io fa sy manana fahamarinana makasika an'izay ary sy resaka firy fa le mpianatra saiky ampitenenina dokotera nameny le izy le dokotera tapahana filoham-pirenena dangereux saiky hoe azonareo le mise en scène fa enosika aloha le zavatra tenony Andriamatoa Filoha za sy mino hoe sy fantatro io rangahy io hoe iteny Filoha hoe avy anome an'le fitenenina an'ilay mpianatra izy de hokopen'io rangahy io hokopen'io anome fitenenina an'le mpianatra izy de tonga de mody tapahany Filoha kokoa zay zao fahitako an'io mody tapahany Filoha satria manko am'izay fotoana zay ohatrany hoe ahoana ny fomba fijery anazy am'izay moa zany satria ny mpianatra ny ampitenenina de mba hampamafimafy kokoa an'le izy zany mba hasapana kokoa hoe sy le dokotera manome lanja an'le mpianatra de dokotera Andriamatoa Filoha tonga de mizabaka am'le izy ohatrany hoe sy nomeny zareo fitenenina zany Filoha nefa izy moa zany sy afantatra hoe rehefa misy zavatra ohatran'izao sy maintsy ny Filoha miteny voalohany efa fantatro olona rehetra nge zany sy maintsy ny Filoha aloha miteny de
ohatrany hoe désordonné zany ohatrany hoe le docteur zany sy manaraka sy mahafantatra hoe tokony flou miteny voalohany aloha lasa aloha zay resaka aloha zany manaraka alohan'ny hijirantsika amin'ny ady hevitra dia ataoko fa zava-dehibe ngamany aloha no mba handraisako fitenenana iarabana aminareo rehetra zay tonga eto sady zany va za arale izy za sy nahita an'io parti io ateneniko za sy nahita an'io parti io teneniko fa izy teny sara Andriamatoa Andrazoela fa alohan'ny anaovasika resaka eto de mihina angamba za fa tokony zany iteneny zany hoe le docteur zany tsy mahay ninenina satria tedavo mpianatra ndray no iteny alohany flou zany hoe sy avy amin'ny flou zany sy avy amin'ny flou zany natonga anazy sy ny teny teo fa avy amin'le docteur zany hoe reo olona ao amin'ny miasa ao ambadibadika reo zany reo foana zany fototry lay olana ohatrohatran'izay le izy dao aloha enosika aloha ny ambiny nefa de efa nisy zavatra voahomana tao efa Dieu efa misy taratasy voahomana tao enosika ankabary ya ny voalohanteny dia tsy zavatra miafina aminareo ny zavatra iaina ny firenena ankehitriny tsy misy ndrasa aloha eska kely aloha alohan'ny hijirantsika amin'ny ady hevitra dia ataoko fa zava-dehibe ngamany aloha no mba handraisako fitenenana iarabana aminareo rehetra zay tonga eto sady zany va andeha fitenenina ozy ny flou iaraba asika rehetra ya ny voalohanteny dia tsy zavatra miafina aminareo nefa sy niaraba akory kosa izy andraso hoe sa mbola miaraba izy ve ao aoriana ao ny zavatra iaina ny firenena ankehitriny tena sy iaraba ozy zay ny andrasan'ny Andriamatoa Andrazoela teo fiteneny nefa izy sy niaraba tsy misy olana tsy hovova raha tsy mifampidinika sy mifampiresaka sy olana sy vova raha sy mifampidinika sy mifampiresaka zany hoe raha ohatra moa zany ny antony fidisika flou hitantana ny firenena dia hifandinika zany hoe niasa ny flou zany hifandiniasika sy aleo zany tokony zarazaraina le karama satria zany olona flou zany izy mahay niasany efa misy olona marobe eo miara-miasa an'le izy iara-iasa aminy zay napetrany de matoko ny vahoaka ary miandry ny zavatra ho tanteraina matoa misy feo manakoako ao misy feo miakatra ao dia misy zavatra marary ny dikan'izay ary zay marary zay indrindra no irahantsika manasitrany irahantsika mitady vahaolana ary zay no nanasako amin'ny olona rehetra androany zay tonga manatrika an'izao lobary andasy nanasana ny olona rehetra fa ny tiako faritra fosiny ve le nizeran'ny alavany ny teny le ramatoa ny teny voalohany teo hoe adony telo le faharetan'le izy rehefa nizeran'le live rehefa vita le live adony roa sy efapolo segonda angamba le izy miampy fito minitra zany hoe sy ampy adiny telo akory le izy eto sika nefa zao efa 7 minitra zany hoe efa 30 minitra eo sisa mbola sisy vahoaka ny resaka sy haiko hoe mbola matetika hiteny sy maintsy matetika hiteny moa zany reny olona reny sy ny Andriamatoa flou supposant zany eo amin'ny adiny ray sasany eo zany ny vahoaka no miteny
de izany hoe de ahafahana maneho ny tena etaetapo ny fitondrana efa nisy fito taona moa zany moa zany tena hoe ny fampitohy fa ny total le izy oa 12 taona de voadinika anatin'ny adiny ray ny sasany ve tsy haiko aloha na hoe mety fa tsy haiko na hoe fandanian'andro na hoe fandaniam-bola satria mandany lany fotoana koa aloha zao ny olona rehetra tonga teo tsy haiko lany fotoana nisy koa nahazo vola moa zany fa misy koa fandaniam-bola satria organisation ny zava-drehetra moa zany sy ho gratuit kalozakevitra ijerevana vahaolana miaraka izao sy maharitra ho anty firenena malalatsika ity vahaolana maharitra ao anatin'ny adiny ray ny sasany fitenenany vahoaka fa le tena dangereux am'le izy zany satria mandray anjara ao anatin'le izy reo olo reo de zany hoe sy olona ray zany raha ohatra hoe sy mahomby miala avy eo zany le izy de zany hoe sy avy amin'ny olona ray zany le olany sy avy am'le mpitondra zany le olany raha ohatra hoe mivoaka avy eo ka sy nahomby le izy satria le hevitra niraisina teo hevitra avy am'ireo olona tonga teo reo raha ohatra ka misy olona tonga amin'ny hôpitaly anankiray ka marary tokoa izy miandro eo amin'ny urgence ka tsy miteny dia mety misy mpitsabo tsy hikarakara anazy aiza koa isan'izany tsy marina zany raha ohatra hoe misy olona ray tonga amin'ny urgence io olona io ataoko hoe efa ho tonga voan'ny hypoglycémie izy ohatra efa ny bibibiby ny aina zany hoe efa natositosoky ny rivotra izy vao tonga tany amin'ny hôpitaly rehefa tonga tao izy de efa sy mahateny tsony considérant hoe tena hoe fanina misy izy de sy anao nininona kosa ve ny dokotera aiza koa isan'izany tokony fantatry ny dokotera hoe matoa io olona io ohatra hoe tonga de eo izy mitilefoka tampoka mbola sisy nininina eo tonga de hoe atao izy hoe position latérale gauche aloha atao aminazy ny raha ohatra hoe sisy trousse de secours eo afaka appliquena aminazy ny bouche à bouche ny massage cardiaque sy ny tariny sy voatery hoe iteny le olona fa ndao te enona ihany aloha ny toy ny hevitry ny Andriamatoa Filoha matoa napiakapeo ny tanora dia fantatro fa misy zavatra marary eo ary tsapako fa misy zavatra tokony hosotranina sara mare koa fa matoa misy olona marary androany de sy vo androany izy zany narary ny aretina zany matoa ianao marary de efa nisy fepotona ao namparary anao efa nisy fepotona elaela namparary anao satria manko mécanisme vatan'olombelo io manko misy ary tena zava-misy marina zavatra ianaranareo amin'ny manao rehefa manao connaissance usuelle ho an'izay fariny ambany manao science de la vie et de la terre moa zany am'izay efa miakamiakatra ambonimbony fa ny vatan'ny olombelona de misy ny antsoina hoe anticorps ary io anticorps io de miady foana io rehefa resy io anticorps io zay anao zay vao manomboka mipoitra ilay aretina zany hoe matoa misy feo manakoako marary le olona de efa ela be le izy ary matoa mahantra am'izao de efa ela be no nisy any anatin'ny lohanareo ihany moa zany ny valim-panontaniana ary zay ny mahatonga anao hoe ny olana rehetrarehetra na eto amin'ny firenena na ho an'ny mpianatra dia ny fifanakalozana ny fipetrahana ao anatin'ny jinika no ahafahantsika mitady vahaolana maharitra ho an'ity firenena ity tsy misy mihitsy na olona iray azy anana faniriana hoe ny fampitehany Madagasikara tsy haiko hoe misy mahay ve le concept an'le hoe filoham-pirenena averiko ihany ny atao hoe filoha dia olona masapy izy hoe vitany ny asany filoham-pirenena vitany mitondra ny firenena ny ampandrofy azy ny ampa au moins stable ny zava-drehetra ao anatiny ao dia zany zavadrehetra zany nefa ny ampom-pirenena mitondra le izy fitiavanao ny tanindrazanao
tasy mety misy ilay asany filoham-pirenena raha ohatra hoe andeha hidinidinika foana hoe na de hoe ekeko le hoe fiaraha-mitantana fa hoe ndeha ifampiresaka foana sy amin'ny toeran'ny filoham-pirenena zany. Eto dia ilaza kitsim-po aminareo ny zavatra ato anatin'ny foko, ny zavatra ato anatin'ny saiko, ary ianareo ihany koa dia asaiko androany ao anatin'ny fifanajana lazao zay zavatra marary anareo, lazao zay zavatra mahory anareo. Darto sy ny tehako zoky izy io zoky sy ny tehako io tsy asiantsika elanelany fa mahita vaholany tsika. Zay ny zavatra tiako ao ambaranareo. Ka eto dia misaotra anareo rehetra zay zavatra sikaritro amin'ity vidéo ty dia sisy teo daholo reo olana reo azafady reo olona kitana tamin'ny firenena. Tadidinareo reny olona nahazo médaille rehetra reny, nahazo champion d'Afrique, nahazo CHAN, nahazo ohatrany ny Ankoay, ny Barea, ny Maki, maro ihany kitana nahazo médaille teo zay fa sisy hita eo daholo. Nefa raha ny teny nolazaina tamin'ny voalohany teo de hoe tena zavatra manandanja amin'ny firenena, zany hoe tokony eo daholo zany ny kitana, ny olona ny représenté nanandatravo ny firenena na tamin'sika samysika na tamin'ny any ivelany moa zany. manatrika eto androany mbola maro be toy izao nareo no naniry ny anatrika an'ity fionan'ity maro be io tena raha ampitahana amin'ny mpigrevy ve reo de maro mpanao tolona chance maro nahita horonan-tsary manko ny tenako, horonan-tsary ny mpitolona tany Diego, horonan-tsary ny mpitolona tany Toliara, tany Manakara, tany Tamatavy, tany Mahajanga ho an'ny arivo raha teo moa ohatrany sy maro be sy ampy asasaky ny fahefan'ireo olona tonga reo akory ary nefa moa dia voafetra ihany ny toerana ka zay nisorako anareo ao ny ay mbola maro be zany teo tonga eo fa saingy ireo ny tafiditra anaty listra eny ny olona rehetra koa nge mahafaka amin'ny tena zany fa reo aloha zany tonga eo de reo aloha zany confirmé fa zay tany ambadika tany mahafaka tena sisy proof moa zany fa reo aloha zao nitasika. Ray aman-dreny ara-panahy, ray aman-dreny ara-drazana, ao ianareo eo anivon'ny fiarahamonim-pirenena. Marikiana aloha hatreto mbola sy niarahaba ny olona zay tonga teo misy na ny tany atokantrano tany ny Andriamatoa Andrazoelina. Na ny société civile maro nareo no tonga eto ary tamin'ny fionako taminareo voalohany azy de nisy mihitsy ny teny hoe ny salasala zay Andriamatoa filoha ny hoavy satria tsy fantatray hoe mbola tsy mipetraka ny condition, mbola tsy mipetraka ny zavatra tokony iresahana fa rehefa tonga zay de mazava aminay no anatin'ny fonao ary zay ny zavatra ho azavaiko aminareo ihany koa androany. Isorana ihany koa ianareo zay ao anatin'ny mpandrara ny groupement ny ireo entreprise rehetra navondron'ny mpandrara, ao ianareo ny association des consommateurs, ao ianareo orinasa izay tena nalahelo nahita ny fampitehany ny orinasa zay nahazo anareo. Horesahatsika ny antony natonga an'ireny ary horesahatsika ihany koa ny antony tsy iverenany reny intsony eto amin'ny firenena ary indrindraindrindra ny afahana amin'ny fanampy manangana an'izany orinasa izay rotika rava lasa lavenina ary miteraka fatiantoka lalina ankehitriny eo anivony zay fitantanana sy fiarina zay iainanareo izay. Eto koa de miarahabo an'ireo mpianatra any amin'ny université. Miarahabo amin'izay ny filoha fanahina aloha sika. Resana teo aloha zany le entana-potika ny orinasa fa hatreto aloha mbola sy niresaka an'ireo mpiray-tandrazana maty sy naratra.
zay atonga eto aza menatra ianareo ny atongavanareo aty tsy hoe andeha isolelaka amin'ny président fa ny atongavanareo aty dia ilaza ny zavatra marary anareo ary zay ny zavatra hitantsika vahaolana mba tsy anaiky rebereben'ny olona nareo hoe zay makany zay mamitaka non ao anatin'ny fitantanana ny raharaham-pirenena dia isika rehetrarehetra noa samy malagasy anankiray zany hoe tokony ho zarana angeo ale karamy ary eniko tsapako misy mpanao gazety anankiray lazaiko aminareo hitako tsy ny zavatra 5 isanjatony ny zavatra lazainy mpanao gazety io a tsy d'accord a fa nisy zavatra anankiray nampadakoro anary nampanaiky ana dia hitako ny zavatra navoaka tamin'ny aina manjery a mikasika ny fiainanareo a zay iainanareo mpianatra eny avodovorona ary nazarina hitan'le izy dia ozy zao hoe tsy rariny zao a mila amboarina izao a mila arenina izao a ny tontolo a tsy azoko amataona ve Andriamatofilo dia sy mahafatra hoe ahoana ny condition ny olona eny vodovorona zay mpianatra farak'izay kitana eto amin'ny firenena sy hafantatra ahoana daholo ny condition ny cité rehetra manerana ny nosy zay misy trano ray dia vakivakiana tao mitsinjara amin'ny rabana chambre ray mizarazara amin'ny rabana dia vangongo ao dolo efa ho folo mahery samy manao zay ahitany toerana zay iainany mpianatra eny amin'ny aina manjery raha manontolo zay no teneniko aminareo ifampiresaky tsika androany aleo aloha tapahako eto alona amin'ny parti 1 Ruelle Famille fa ohatrany manona be le izy a manona be le izy dia mastomasto daholo Ruelle